Ampitiavana ndray tompo klasy topoga misy diany ny tokatrano amizao takariva ny alatsinainy fa efatra amby-roapolo ny volana aogositra izao ialana tsiny amin'ny fahatarany ny fotoana ny fampilalaam-baoantsika ripijery ajaina izay noho ny fahatapany ny herinaratra tetỳ amin'ny faritra Korondrano ka izao indray tsika araka izany vao afaka anaraka ny fotoana atsika manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany tontolo ny fampianarana avy hatrandra-ndrisany tarantsika ny fotoana atsika amin'izao takariva izao mpianatra iray no voasambotry ny mpitandro filaminana nandritra ny etsika no tanteran'ny mpianatra eny anivon'ny anjery manontolo androany nanemba-tsemba ny andavanandro ny mpivarotra sy ny mponina teny amin'ny manodidina ny etsika ka izay no nitarika ny fisamborana. Mpianatra iray no voasambotry ny mpitandro ny filaminana nandritra ny etsika ny tanteran'ireo mpianatra androany teny Ankatso. Ny roso tamin'ny fisamborana azy no izy nandray anjara tamin'ny torabaty natefa tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina manodidina teny an-toerana araka ny fanamariana avy amin'ny Moreg izay nanao ny fanapariana ireo mpianatra rehefa nikasa hivoaka ny faritry ny oniversite amonjy ny fiantsonany zotra 119 izy ireo. Nisy araka izany ny fanapohana bomba lacrymogène sy vovoka mandaja-dranomaso. Tsy aivina antony fitokonana ny tanteran'ny mpianatra ity ny fitakiana ny iverenan'ny fampianaran'ny faran'izay aingana fampianarana izay mbola miato hatreto noho ny tsy mbola fisian'ny fampetoana amin'ny fomba ofisialy ny fitokoana ny mpampianatra pikaroka avy amin'ny CSS. Ampy izay ro volana latsaka tsy nianarana izay. Ampy izay vakansa forsia natao tamin'ny mpianatra izay. Fa ilaina hono le izy miborosany bexa koa mbola takiny bex izay. Nanao rodibe avy ao amin'ny esplanade ireo mpianatra hiazo ny fiantsonan'ny taxi V119 ankilany ireo mpitandro ny filaminana efa niandry avy ety ambany. Nisy fifampiantsina teo amin'ny rototo ny torabaty ireo mpianatra ary bomba mandaja-dranomasy no napoaka ny mpitandro ny filaminana nanaparitahana ireo mpianatra. Marina fa volana izao mitapaka ny fianaran'ireo mpianatra eny anivon'ny fampianarana ambony noho ny fitokonan'ny mpampianatra pikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Ireto farany izay anatanteraka filakevitra nasionaly manomboka rapitso ary haritra roa andro.